Mikasika ny fanendrena amin'ny praiminisitra izay ihany moa dia manana ny ambadrany ny lehiben'ny CMDN ny jeneraly Ranto Rabarisoa nitondra ny heviny koa moa izy mikasika indrindra ny feo mandeha ny amin'ny mety ho miaramila izay praiminisitra ho apetraka eo izay. Efa hita ny marimaritra iraisana amin'ny fanendrena praiminisitra araka ny fanazavana nentiny lehiben'ny CMDN ny jeneraly Ranto Rabarisoa. Nosoritany ity manambonahitra ambony ity ihany koa fa ny fotoana hamoahana ny anarany ny sisa no mbola hifanarahana. Na ny hevitra ihany koa momba ny feo mandeha fa mety ho miaramila no apetraka eo amin'ny toeran'ny praiminisitra ny jeneraly Ranto Rabarisoa. Zaloha mino fa efa hita ny marimaritra iraisana ilay fotoana hamoahana azy fotsiny sisa no mbola hifanarahana tsara. Fa raha hoe mirona makany amin'ny miaramila, ny miaramila ne ino moa ny tenin'le zokobeny zay hoe je sais pas un citoyen de seconde zone ny miaramila. Tsy hoe olo-pirenena ambaniny sasany akory ny miaramila ka tsy metrika ny atao amin'izany toerana zany, profo zany efa maro an'iny efa teo e. Ka makany amin'ny miaramila izy dia tsy lavina zany zavatra zany. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena, iza no azo antoka hitondra fahombiazana? Praiminisitra miaramila sa praiminisitra sivily? Ny hoe efikasy kokoa aloha tsy fantatro io ane arakaraky ny devontana ihany fa tsy dia hoe maharamila azy na mpanao politika azy. Fa miaramila aloha mety everiko hoe inona moa zany hoe pragmatika kokoa tonga dia hiasy izy tsy iodikodina ato na iodikodina riva tonga dia naraka ny fotoa raha ny politika mety mbola zava-drafa. Hitantsika ihany io e miankina amin'ny ankinitsika amin'ny fanendren'ny filohan'ny repoblika ny fanendrena zany. Arak'izany dia heverin'ny jeneraly Ranto Rabarisoa fa ny filoham-pirenena Gal Ranto Rabarisoa no tompon'ny teny farany momba ny fanendrena praiminisitra.